Fatelo farany a dia nyresaka mpianatra. Efa nyresantsika teo fa idirantsika lalina indray izy hoe manao ny reto mpianatra reto. Marika koa zany manindry betsaka ny resaka discipula, resaka fanaovana mpianatra io. Vao manomboka amin'ny boky dia fahitantsika Jesosy Kristy miantso ny mpianany. Fa ny teny marika mpitaina ao anatiny zany dia izao hoe sarotra ry zareo manaraka an' Jesosy a. Sarotra manaraka an' Jesosy. Tsy ohatrany amin'izao fotoana izao hoe asaina mitsangana dia asaina mamerina vavaka hoe za mandray an' Jesosy dia arabaina fa kristianina ianao dia mameno an'izao fiangonana rehetrarehetra izao nefa tsisy fifandraisana, tsisy fantatra akory momba azy. No! Sarotra ny manaraka an' Jesosy. Ary ny olona mpamaky ny boky marika dia olona ao anaty fanenjehana, enjehan'ny Romanina. Dia rehefa mamaky ny filazantsara amin'ny marika izy mahita an' Jesosy dia mahita hoe sarotra tokoa manaraka an' Jesosy fa ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Voalohany, masarotra azy. Tsy mety azo ny mpianatra mihitsy ny zavatra tiany Jesosy ambara. Ary natsika rahatebe tsy mahazo. Rehefa mitsigidingidina dia efa kristianina hono izay, tsy zavatra azo miakory. Izy Jesosy io. Dia matetika koa ireo mpianatra ireo sarotahotra. Ohatratsika ihany ohatran'ny lahy ihany zaho a. Fa raha matahotra ianao dia tsy ianao rery ny matahotra fa mpanjo ny rahalahy rehetra izany. Ny tena ahitana an'io toetra ny mpianatra io dia aty amin'ny tapany faharoa 8:22 ka hatramin'ny 10:52 etapany be zany ny tena ahitana anazy. Misy tranga anankiray miveriny intelo ilay lazaiko hoe mora mahazo zavatra rehefa hazavaina ela be reto mpianatra reto. Ndao raisitsika amin'izay le resaka nataoko teo. Intelo Jesosy milaza amin'ny fijaliany ny fahafatesany ary fitsanganana maty amin'ny mpianany. Intelo izy milaza an'io, hijaly a dia ho faty a dia hitsangana amin'ny maty indray rehefa avy eo. Io le resaka avakiko aminareo fa izay izy voavakiana 8:31. Ary nanomboka nampianatra azy ireo izy fa tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ro lavin'olona sy lehibe mpisorona ary ireo mpanora-dalàna ka ho vonony. Rehefa afaka telona dia hitsangana indray izy. Raha izay 9:30-31 dia niala teo izy ireo dia nizotra namakivaky i Galili ary tsy tiany Jesosy fantatry ny olona zany fa nampianatra mpianatra nizy ka niteny tany hoe ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonony ary rehefa maty izy dia hitsangana rehefa afaka atelony. Fahatelo 10:33-34 ka niteny hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema tsika ary zanak'olona dia atolotra eo amin'ny lehibe mpisorona sy mpanora-dalàna reo alohany ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa ary anao azy fimehezany reny sy androraza sy kapikazy ary afaty azy ary rehefa afaka telona dia hitsangana indray izy. Ataoko mafy mihitsy le afaka telona dia hitsangana indray izy, ny tena tsy henony zalahy. Henony zalahy ihany le ho faty izy fa le hitsangana tsy azony mihitsy. Intelo izy laza an'izay a dia intelo ny réaction amin'ny mpianatra. Intelo ny fihetsiky ny mpianatra zany. Voalohany 8:31 le teo dia 32 ary nambarany mazava tsara zany. Jereo vao maika na mafisiny nambarany mazava tsara izany teny zany. Dia na dia mazava be ary dia nitondra azy le ataka kely Petera dia nanomboka ny teny mafy azy. Matio no nitantaran'io hoe tsy ho aminao mihitsy zany Jesosy a, tsisy hamonoanao zany, tsy ho faty zany ianao, any evoaka ianao ry Satana, tsy azo lery, tsy kopy mihitsy ianao. Raha izay 9:31 le faharoa 9:32 tsika izao, tsy azon'ireo anefa zany teny zany nefa efa fandroany io a, sady natahotra ny anontany azy izy ary nakany Kapernaoma izy ireo ka rehefa tonga tao an-trano dia nanontany mpianany Jesosy hoe inona ny adinareo hevitra teny an-dalana dia tsy nisy nahateny anefa izy ireo satria niady hevitra teny an-dalana ny amin'izay lehibe indrindra hoe faty no lery izy anisolo azy alao zany indray ny lehibe alao za zany tena tiany za ary nioaka teo an-tratrany alao za tsy azo dralahy mihitsy hoe hitsangana maty inge io nitady izy any lehibe indrindra.
10 33 34 le filazana fahatelo 35 tsika zao ary nanantony an jesosy jakoba sy jona zanak' zebedeo ka nyteny taminy hoe mpampianatra tianay ataonao aminay zay mba hakatahanay aminao dia hoy izy taminy inona ny tianareo ataoko aminareo hoy izy nyrahalahy taminy mba ekeo nipetrahanay amin'ny voninahitra ao dia indray okavananao dia indray okavianao tsy naharesy ry zalahy tany amle faharoa zany zalahy tsy naharesy fa ngamba peterany mitady rôlina tany lasa nyresaka mangingina ry zalahy vo avy ny teny hoe ho faty a alao zay eo akaikinao dia tezitra amin'ny mpianatra tamin'io vokany fatelo zavatra telo antranga voalohany a lazany amin'ny ijaliny ny afatesany ary itsanganana izy faharoa tsy azo ny mpianatra zany fatelo a na mpianatra amin'izay izy na nitsy an'le mpianatra na itsiny amin'izay ny mpianatra 8 31 de 32 ny tsy nazaho mpianatra azy 8 33 tsika zao ary natsony anantona azy ny vahoaka ambany mpianany dia hoy izy taminy raha misy ta hanaraka dia aoka izy andany tenany sy hitondrany azy fijaliny ka hanaraka fa na iza ny tahamonjiny ainy dia avery zany ary na iza ny averyny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia avonjy azy fa inona moa soa azony olona raha mahazao tontolo zao izy kanefa averyny ainy ary inona nomeny olona hotakalony ainy fa na iza omenatra azy ny teniko amin'ity taranaka sady mijagajagana manao ty dia omenatra azy kosa ny zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina ary koa izy taminy lazaiko aminareo marina tokoa misy sasany eto zay tsy mba hahita fahafatesana mandravahitany fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery nampianatra izy zany hoe tsy mora le manao mpianatra tsy resaka hoe tsy ho faty ianao Jesosy fa na iza te hiarony ainy io na iza tahamonjiny ainy ny avery azy ary na iza ny averyny ainy noho ny amiko sy filazantsara dia avonjy azy manampy be any olona ao anaty fanenjehana io mety tsy azonao ny dikan'io fa manampy be any olona ao anaty fanenjehana io fa manampy anao koa eo rehefa tsy hainao ny rôlina eo amin'ny tantara rehefa tsisy piraharaha iny ianao dia misaora ny tompo zay ny atao hoe azo fijaliana fa tsy amin'iny no mirongatra mitabataba amin'izay mba ho hitan'ny olona hoe za ihany ny rôlina fa tsy rôlina zany ianao fa mila maty ianao mila maty faharoa 931 izy ny teny hoe ho faty a dia hitsangana amin'ny maty 932 mpianatra hoe izy any lehibe indrindra aminareo 32 hatramin'ny 34 35 nananatra amin'izay Jesosy rehefa tafapetraka Jesosy dia niantsony 12 lahy izy ka nyteny taminy hoe raha misy teo voalohany dia aoka izy ho farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra akamela inge zany reto retsy le tsisy ny tantara taminy hoe nyresaka teo ny je ho lehibe nga retsy nisy santeny tonga dia valiny hoe raha misy teo voalohany dia aoka izy ho farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra tsy vitan'izay nandray zaza ray izy nametraka azy teo voan'izy rehetra rehefa nitrotrono le zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany nazovy mandray ny ray amin'ny tony zazy tony amin'ny anarako dia mandray ary nazovy mandray ary dia tsy zao ny raisiny fa lay naniraka akamely zany no mitady rôlina mietry tahaka ny zaza fa kelikely sisa vaza mana tetisika nitapaka izy teo a le fahatelo amin'izay ina indray fampianarany tamin'ny fahatelo rehefa avy Jona sy Jakoba sy Jona ny teny hoe ataovy eo akaikinao zay noho ny nandre zany izy folahy dia tezitra noho ny nataon'ny Jakoba sy Jona fa Jesosy niantso azy ireo anantona azy dia nitenina taminy hoe fantatrareo fa izay keny jentilisa ho mpanapaka aminy dia mampanompo azy ary ny lehibeny dia manapaka aminy fa tsy mba toy izany aminareo fa na iza te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo izy
ary na iza teo ambony eo aminareo teo mpanompon'izy rehetra izy fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolon'ny maro. Vitsikely malala n'izany notion mpianatra zany raha mba fantatry ny kristianina zany notion mpianatra zany hoe tsy ianao, tsy ny titranao, tsy ny fahambonianao, tsisy dikan'izany fa ianao mila manolotra ny ainao dia manompo raha teo lehibe. Tsy fantatsika zany dia akarina foana ny titra zao, akarina foana asura fa akoatra ny tsaratsara dia efa hipetraka indray messi manamiainga amin'ny evangelista, pastera, révérend, bishop, mpaminany, apôstôly dia apôstôly lehibe dia général apôtre. Akarina foana le titra nefa eto tena zay mihitsy hoe tsy mba toy izany aminareo fa na iza teo lehibe eo aminareo dia mpanompo anareo izy. Fa magravy en'ireny apôstôly be dia be sy mpaminany reny ny anompony ny mahatonga azy ho mpanompo dia omena vola. Zay vola rehetra any aminareo any dia le fahasoty fa ho tahiany Jesosy ianao. Ravy raha mba fantatry ny kristianina mantsy, raha mba mamakimarika mantsy ny kristianina dia tsy ho tratran'izany fa hoy izy hoe efa haiko izany. Eny ariko inona moa izay intelo ny zavatra naveron'i Jesosy Kristy zany amin'ny mpianatra. Voalohany laza ny fijaliany sy ny fahafatesany ary fitsanganany tamin'ny maty izy. Faharoa hafa foana ny fandraisan'ny mpianatra an'izay intelo. Dia fahatelo na mpianatra sy nanitsy azy Jesosy Kristy. Fa ao anatin'ireo zany dia manamboatra ny toetra ny mpianatra izy, tena mamola vola izy. Miaraka amin'i Jesosy zany ianao vao volavola ary tena savolaina mihitsy ianao naovan'i Jesosy. Raha mbola tsy savolaina ianao dia mametrafa ny taniana hoe mbo mpianatra ve ty izao ty. Marina manamboatra ny toetra mpianatra izy. Inona zany ny tena vokatry ny fanarahana ny Jesosy Kristy eo amin'ny tapany aly izy. Jesosy dia tsy miseho amin'ny mpianatra ho be fahefana. Mahavita ny zavatra rehetra izy, manao fahagagana izy eo amin'ny tapany voalohany fa tsy aseho amin'ny mpianany mihitsy hoe izy dia olona be fahefana. Aza tenitenenina zany ozy izy. Eto amin'ny tapany betsika zao, eo manko le misy an'ilay mpianatra ozy izy tsika, tapany faharoa 8:22 hatramin'ny 10:52 dia miseho amin'ny mpianatra amin'izay izy hoe za le serviteur souffrant, za le mpanompo mijaly. Zay ny asehony. Ny mpianatra tsy lehibe no mpampianatra azy fa raha nataony olona n'izany ampijaliany dia hijaly koa nareo. Manaraha ihany ny Jesosy io raha te hijaly e. Zany ny atao hoe mpianatra. Ankoatran'izay dia ny fanetretena. Indroa mihitsy izy ny nanindraindra ny zaza ao anatin'io fanambarahana io. 9:36 efa hitantsika teo. Dia nandray zaza ray izy dia nametraka azy teo afovoan'izy rehetra dia rehefa nitsotrolona zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovy mandray iray amin'itony zaza tony amin'ny anarako dia mandray ary nazovy mandray dia tsy zany raisiny fa ilay naniraka. Ny madinika no jerena rehefa mpianatra ianao fa tsy teo rôlina. Firesaka zaza faharoa 10:13 ary nisy nitondra zaza eo amin'ny mba ametrahany taniny kanefa mpianatra ny teniny mafy azy ireny. Hitanareo 9:36 zany tsy hitanao rehefa anina tsisy jery verina any amin'ny 9 zany. Voateto izy niteny hoe nazovy mandrayray amin'itony zaza tony amin'ny anarako dia mandray ary, nazovy mandray dia tsy zany raisa fa ilay naniraka. Nefa ny mpianany teny mafy azy ireny. Ana rehefa manelingelina nefa voateo ny tenenina. Gravy dia tezo Jesosy raha nahita azy ka hoy izy tamy avelao ny zaza nantonafa ry azararana fa n'izay toa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo manina tokoa nazovy naveriny reny izy. Nazovy tsy mandray fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy tafiditra ao amin'ny akory ary nitrotro azy izy dia nametra tanana tamika nitsodrano azy.
10:37 ty indray a misy mpianatra anankiray tsy izy mihitsy ty mpianatra ty ny tena trondro goavana be amaranantsika azy ty tena trondro goavana be mihitsy fa tsy izy rehefa teny an-dalana Jesosy dia nisy olona ray niazakazaka nanantona ka nandohalika teo anatrehana nantany azy hoe mpampianatra tsara o inona ny ataoko mba hatovako fiainana mandrakizay za zany mba tena vavako amin'ny tompo raha nisany vavaka ataoko amin'ny tompo dia io mihitsy hoe mba ataovy misy olona manantona anangy dia tenena hoe ahoana ny ataoko azahoana famonjena matsiro zany trondro zany a ianao le olona resahana olona tsy intéressé foana ty izy indray ny mangataka ok ary hoy Jesosy tamy nahoana ny lazainao hoe tsara tsy misy tsara fa tsy ray ihany dia Andriamanitra grave ty Jesosy tonga dia kamely lefa olefa mahafinaritra be zao avy eo fantatrao ny didy hoe aza mamono olona za mijangajaga aza mangalatra za mety ho vavolombelona mandainga za manambaka olona manajany rainao sy ny reninao dia hoy izy tamin'ny mpampianatra zany rehetra zany dia efa nitandremako hatramin'ny fahazazako dia hoy Jesosy tamin'ny aza mandainga ianao avy teo ary ianao nitako tsy zany Jesosy zany jereo tsara izy a raha vao tsy norma ny zavatra tenenao toa dia itsiny tsara tsy misy tsara fa matoa tsy nitsiny eto hoe nitandremako hatramin'ny fahakely ary Jesosy nijery azy dia tia azy tonga dia tia Jesosy hoe milay kosa ty banty zany fa tena mahatateraka lalàna satria fata fa tena mahatateraka lalàna le lalàna le tapany faharoa tapany faharoa daholo ireo dia niteny taminy hoe diso zavatra ray loha ianao milay daholo le didy le io manajany rainao sy ny renao didy fa 5 fa 9 fa 7 fa 8 fa 9 fa 10 ok ianao fa ray ny diso aminao mandehana ami'dio zay anananao mahantra dia anana rakitra ny an-danitra ianao ary aviana araka iny dikan'io dia zao hoe ny lalàna tsy tanteraka ao dia zao hoe tiavan'ny Jehovahandriamanitra ao fonao manontolo sainao manontolo fananao manontolo mierinao manontolo fa ny anao a tady ho tiako ihany Andriamanitra fa mamoana ny tena tiako kokoa zay ny dikan'leo amin'dio fanananao zay rehetra anananao ary nanjombona ny tarehany noho izany teny zany ka dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be rehefa ny olona ny tsy mahafoy izay ananany manaraka an' Jesosy dia tsy mpianatra izy zay ny mpianatra dia mahafoy izay rehetra ananany dia manaraka an' Jesosy lay ataonao Andriamanitra iny ny alanao soloanao Jesosy ilay Andriamanitra zay ny atao hoe mpianatra ary ngeza be amin'ny io Jesosy Kristy atsika io a dia io tsy tonga hotompoina fa mba hanompo dia nanolotra ny ainy ho avitra isolon'ny maro fa fatesany teo amin'ny azo fijaliana no tena zava-dehibe indrindra